Madagascar Information. Zava-dehibe ho an'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa ny fampanana asa ho an'ny tanora aty amin'ny tontolo ambanivohitra. Madagasikara ihany koa tamin'ny taondasa dia nankatoy ny drafim-pirenena ampivoarana ny tontolo ny asa mendrika. Noho izany, miankina amin'ny zava-misy eny amin'ny tontolo ambanivohitra ny toe-karena ka zava-dehibe ny fanomezana fampiofanana ho an'ny tanora indrindrindrindra ho an'ny sehatra ny asa. Vonona nampisianoana izany tetika aza izany ny BIT. Zava-dehibe aloha aminay ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa dia ny hoe fampanana asan'ny tanora aty amin'ny tontolo ambanivohitra. Fantarao fa Madagasikara tamin'ny taondasa dia nankatoy ny drafim-pirenena anankiray atao mba ahafana mampivoatra ny asa mendrika amin'ny tontolo ambanivohitra. Dia ny toe-karena aty ambanivohitra zany izay ankiny ny mponina maro be indrindra eto Madagasikara dia aminay dia zava-dehibe tokoa mba hijerena ity fotony ahoana ahafana mampivoatra n'izany hoe fampiofanana ho an'ny tanora fa indrindrindra koa tsy hijanona fampiofanana fotsiny fa hijerena koa ny toiny dia ny fidiran'ireo tanora roa amin'ny sehatra ny asa eo amin'ny sehatra ny famoronana asa ho an'ny tenany ary indrindrindra fanatsarana ny fiampiainany amin'ny ho avy. Azy zavatra rehetra izay hitantsika amin'ny fiaraha-miasa amin'ny ONG Madason, hitantsika koa ny fiaraha-miasa amin'ny commune rurale aty amin'ny fionana. Zava-dehibe singana anankiray eo amin'ny fampanana asan'ny tanora eto Madagasikara zavatra ataontsika zao satria ny mahazatra antsika matetika dia ny asa any an-drenivohitra. Fa izao zavatra zao dia hitantsika fa tanora vanaviny 10 taona ka hatramin'ny 40 taona no ampifanana toerana ity zany mandritra ny rovolana dia omena anjara masoandro izy amin'ny fampanana asa azy rehefa avy. Toerana eny eto Madagasikara ihany koa no tohanan'ny BIT amin'ny alalana fanatsarana ny fiainan'ny tanora. Toerana izay dia ny Digo, ny Andilobe, ny Ambanja, ny Ambondromamy, ny Mavovay ary ny Majunga. Mandeha amin'izao fotoana izao ny fampiofanana ny tanora indrindrindra fanomezana azy ny fahaiza-manao amin'ny hoe ahoana no ahafahana mampihodina ny fruits et légumes izay mba ahafahan'izy ireo manangana orinasa madinika doazy mba ho fampanana asa azy koa zany. Ratsaivina dia 7 hektara no tokana natanterahana ny éco-village eto Fionana, fa ny ambiny kosa dia iompana amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Efa nanomboka ny 3 novambra lasa teo ny fampiofanana ireo tanora ka hifarana ny volana desambra ho avy izao. Dia ny ekipa ny formateur zany na jeune chercheur na ingénieur na docteur. Zay zany ny formateur atao amin'ny Madason. Tsy dokotera mpitsabo akory fa docteur vétérinaire na docteur en agronomie entako. Ho vinavinaina tratratra any amin'ny 7 taona isaky ny hektara ny vokabary hiakatra ho an'ity taona voalohany ity aorian'ny fampiofanana omena ireo tanora ireo. Tsy nivary any anefa no vokarina eto fa eo ihany koa ireo vokatra hafa toy ny santso, ny katsaka ary ny sisa. Aompanay manontolo zany amin'ny hoe vary satria amin'izao fotoana izao zany tsika tsy mahavita afa-tsy ny hoe 2 tonnes farapabetsany no azontsika amin'ny hektara. Izay nefany amin'ny alalan'ireo mpikariko aminay izay efa nanao fanandramana dia ny eritretinay fa manomboka amin'ity taona voalohany ity dia hatratra 4 tonnes hektara zany ny vary. Torak'izay koa ny katsaka. Ny katsaka zany raha maheno ianareo mety 2 tonnes 3 tonnes raha misy dia misy dia ny ezaka ho ataonay dia hatratra 4 tonnes ka hatramin'ny 9 tonnes sasany no ovokarina eto izay no ampianarina ireo tanatsaha amin'ny teknôlôjia vaovao toko. Ny fiofanana zany dia nanomboka tamin'ny 3 novambra ary hifarana amin'ny 7 desambra. Izay isy lanonana zany ahafahan'ny BIT manolotra an'ilay certificat na attestation de stage. Marina fa anomboka ny tapaka ny volana desambra ho avy izao ihany koa ny fametrahana ny vaty fototra. Teti-bidy hatrany amin'ny 720 miliara vola malagasy ny teti-bidy ny tetikasa éco-village eto Fionana. Raha ohatra sitrapon'Andriamanitra zany dia ny première pierre eo amin'ny tapatapaka ny desambra dia efa manomboka fa ny ezahanay zany amin'izao fotoana izao aloha dia ny anao an'le lalana ary amin'izao fotoana izao koa moa misy laharam-pahamehana satria amin'le hazo satria ao anatin'ny programme anay zany dia tsy maintsy formena amin'ny resaka hoe hazo miracle le hoe polonia ireo tantsara eo ka io polonia io zany no efa manomboka mamboly zay zao amin'izao fotoana izao ary ny établissement Robins no partenaire anay amin'izany.
mpanolotsaina manokana ato a sady mba facilitateur tia fitondram-panjakana amin'ny fikarakarana rehetrarehetra amin'ny resaka administration dia volonté dia sorin'Andriamanitra lehibe hoe loto-vety ny raha natsakaina tonga tia sur terrain tsika arirarira hoe teto nanomboana fa fantatra hoe mbola maromaro ny programme oto eto amin'ny tany sy firenena mba ho lalinao fitahina sy famonjenao firenena ny Madagascar fiara-miasa amintsika rehetrarehetra. Soratra. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.